Hikarakara seho goavana ho an'ny vahoaka an-Antananarivo sy ny manodidina amin'ny alatsinain'ny paska ho avy izao. Zareo avy eo anivon'ny Média Consulting ankoatran'ireo mpanakanto malaza avy eto an-toerana nanafatra mpanakanto avy any ivelany koa izy ireo anafana ny lalana. Mpanakanto vahiny teratany Congolais Dani Ongobo sy ny mpandiny no iaraka anafana ny sehatry ny collision Matsunzumbe ny alatsinain'ny paska 20 aprily vavy izao miaraka amin'ireo mpanakanto malagasy kalaza amin'ny mozika tropikaly ao anatin'ny fampisehoana goavambe mitondra ny lohateny Afrozomba Kawich. Ny Média Consulting no mikarakara ny fampisehoana izay ampiasa ny mamaty anazy eo amin'izay sehatra ny fanomanana fampisehoana izay. Esika zany dia amin'ny leditpak en collision izy fampisehoana goavana be mihitsy satria nanafatra artiste avy ivelany zay africaine izy ireo aloha Dani Ongobo ny anarany dia manana danseuse izy ireo nataony hoe cœur brisé dia izy ny tena nasaina izy zany ny artiste lehibe nasaina avy ivelany fa kosa tsy izy rery ihany fa miaraka aminy i Jerry Marcos miaraka ampandihany ihany koa dia anampiny Jerry Marcos amin'ny Zombakawitry Fara Jones Pincemena dia Simonda. Ny fotoana dia anomboka amin'ny 10 maraina mandra-parivan'ny andro dia zareo avy any ivelany no mamarana ny fotoana ka ny tanjonay zany amin'io dia anafana tanteraka ny lundi de Pâques satria fety ny fianakaviana izy io ka ny fanitana ataonay zany dia ho an'ireo zay te hilalao te hanalazy fa tena fety be io satria dia zany no tena betsaka fandizana sy korana be mihitsy miaraka amin'ireo artiste zay mitovitovy ihany izy ireo mitovitovy kanefany tsara foana koa miara-miasa amin'ny avy any ivelany moa fa tsy sanatria hoe ny eto an-toerana tsy ampy fa ilaina ihany koa mba maka artiste avy any ivelany artiste vaovao indray mba hanafanantsika eto Antananarivo zany. Amin'ny folora maraina no anomboka ny fampisehoana mandra-parivan'ny andro anamarika ny fotoana moa ny fisian'ny fanakalozana ara-kolontsaina ataon'ireo mpanakanto vahiny sy malagasy. Vidim-pitirana tokana 3 ariary izay vidiny any an-toerana ny vidim-pitirana amin'ny fampisehoana lehibe io. Fantatra moa fa ny 20 aprily avy izao no tonga eto Madagasikara ilay artiste africaine sy ireo mpandihiny milohany akarany atsehatra ny 20 aprily avy izao.